Salama tompoko, ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana faharoa amby folo zao tsika androany a. Dao toy izany avy hatrany ny filazalazana mahakasika ny amin'ny mariky ny bibidia tamin'ny herintsika dia vandresaka manokana ny amin'ny anarany a. Androany kosa dia ho resantsika manokana ny isa izay amantarana azy a. Dia tsy inona kory zany fa ny 960 anany 666 efa fantatritsika tsara ihany zany apokalipsy toko 17:7 indro fahendrena aoka izay manantsaina anisan'ny isan'ny bibidia fa fansan'olona izany 960 izany izany isa ozy tsika dia tafiditra ao anatin'ny famantarana manokana zavatra anankiray ohatra efa nentitsika tamin'izay ny hoe miresaka tsika hoe era Jordana dia fantatritsika hoe isa 3 no marika manokana amantarana azy ny 034 dia fantatritsika hoe telma zay puisy ampiasain'le olona izay ny 18 ozy tsika dia famantarana manokana ny amin'ny hoe ny tobon'ny adala izay tiana ho resana amin'izany ny isa 960 koa dia manambara manokana ny isa ny bibidia araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ka izay no ndeha ho azavaina amintsika amin'ny tian'io hainty misy hevitra manokana ve izay tenin'Andriamanitra ho ampitaina amintsika na koa hevi-dalina ao anatin'izany isa 960 zany sa mba nosafidiana tsotra fotsiny hanondrona ny isan'ny bibidia. Raha jerevantsika ny amin'ny Genesis toko 1:7 dia manambara ny tenin'Andriamanitra ny fa tamin'ny andro fahenina no namorona an'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Exodus toko 17:20 taona no fotoana mafazanao ary koa ijinjanao vokatry ny tany. Exodus toko 4:20 enemana no niasanao fa hitsahatra kosa ianao amin'ny andro fahafito. Zany hoe raha reo ohatra reo fotsiny no raintsika ny isa enina dia manambara zavatra ngezabe tokoa indrindra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Tamin'ny andro fahenina no namorona an'Andriamanitra antsika, taona no fotoana natokan'Andriamanitra mba hamafaza antsika sy ijinjantsika tamin'ny fotoanandro ny rehefa nanome lalàna ho an'ny zanak'Israely moa izy tamin'izany fotoana. Ary koa enemana no fotoana natokana mba hiasantsika fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra isika. Zany hoe raha ho akapokitsika anankiray zany ity isa 960 ity dia tsy tonga ho azy raha nomena mba ho isa famantarana manokana ny bibidia fa hoentina anambarana ilazana amintsika hoe fotoana atokan'ny olombelona mba anehoan'ny heriny sy hiasany ary ametrahany ny tenany hitovy lenta amin'ny Andriamanitra. Raha toka jerevantsika na fantaritsika ny tantara nisy tany amin'ny tilikambon'ny Babela dia tahak'izay mihitsy ny zavatra nisy ary izay ihany koa ny zavatra mbola hiverina amin'ny fotoanandro izay ivoahan'ny bibidia rehefa nanomboka niasa ny olona dia rehefa hita ny fanandeha ny asa dia ozy izy hoe andaotsika anakatra ny avon'ny lanitra amin'izay. Inona moa zay zavatra mba nafatifatin'ny olona tamin'izany ny tovy fahendrena amin'Andriamanitra ary izay ihany koa ny zavatra isy amin'ny fotoanandro ny rehefa hivoaka ny fanjakan'ny bibidia sy ilay antikristia dia izay zavatra ho ambarany sy olazainy amin'ny olombelona rehetra ety ambony tany ety tsy mila an'Andriamanitra zany tsika ihany dia mavita zavatra. Jerevo tsara ny teknôlôjia misy amin'izao fotoana, jerevo tsara ny resaka armement, jerevo tsara ny fandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Inona moa zany mbola ialatsika an'Andriamanitra ary Andriamanitra koa tsy mamany olona antsika fa isika ety ambony tany ihany no afaka mifamaha olana no izay zavatra izay dia ho apetraka ho akisaka tanteraka ny maha Andriamanitra n'Andriamanitra fa isika olombelona amin'izay no hiezaka aka an'ilay toeran'Andriamanitra ary izay mihitsy no tanjon'ny fanjakan'ny bibidia sy ilay antikristy ka tsy tonga ho azy ny isa 960 fa fotoana izay hiasan'ny olona amin'ny herin'ny ray manontolo, fotoana ijinjan'ny olona izay zavatra nafafiny rehetra ary ametrahany toerana ambony azy hitovy lenta amin'Andriamanitra. Lasa ny fotoanantsika fa andelo avelantsika amin'izay ho toizantsika avy hatrany amin'ny heriny ny filazalazana mahakasika ny amin'izay hoe tahaka ny ahoana ny zavatra anjony olona raha toka mandray ny marika izy inona ny zavatra hitranga kosa ho an'ireo olona izay tsy mety mandray ny marika. Raha tsy tapaka ny fanazavana rehetra hoentintsika eto amin'ny pejy mba ahafahantsika mahazo tsara ny amin'ity resaka fiavian'i Jesosy sy ny andro farany ety izay dia metraka ny veloma mandram-pitafa ho amintsika ao amin'ny video manaraka indray samy arota in'Andriamanitra veloma tompoko.